Manoloana ny fikatoana ny sistany amin'ny firenena maro noho ny fiparitahan'ny valanaretina koronavirus dia manay ny mponina amin'ny tsy fahampian'ny solika. Nanambara nefa ny ofisy malgache des hydrocarbures fa mbola ampy ny tahirin-tsolika ananan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao ka tsy misy tokony hatahorana. Araky ny fanazavan'ny tale jeneralin'ny OMH Olivier Jean-Baptiste dia tonga soamantsara tao toamasina ireo tanker izay tokony hitondra ny solika ho an'i Madagasikara ny volana janoary sy febroary. Nambarany ihany koa fa efa miantsona ao amin'ny seranan-tsambon'ny toamasina ny sambo mitondra ny solika ho an'ity volana martsa ity. Araka ny vinavina nataony mpamantatra ny toetrandro dia ho betsaka hatrany ny orana ho an'ny eto afovoan-tany sy ny tapany atsinanan'ny nosy manomboka ny zoma 20 martsa ka hatramin'ny ny alahady 12 martsa. Manomboka ny alahady kosa dia vinavinaina ho maina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny afovoan-tany. Maro ireo entana ilaina andavanandro eto Madagasikara izay mbola hafarana ny ivelany. Tsy dia betsaka mantsy ireo orinasa mamokatra azy ireny eto an-toerana. Raha mikatona nefa ny sisy tany maro dia mety hiantraika mafy amin'ny toe-karena sy ny fiainana andavanandro ny malagasy izany, hoy Rive Rakotondrasanjy, filohan'ny Alliance pour l'industrialisation durable. Ho an'i Madagasikara manokana dia mbola manana tahirin'entana eo amin'ny 3 na 4 bolana eo isika, saingy raha mividy mihoatra noho ny filana, mahazatra ny mpanjifa dia mety tsy ho ampy izany, hoy izy manamafy. Ny fampiakarana ny tahampamokaran'ireny indostria malagasy ireny no anisan'ny vahaolana natolotra i Rive Rakotondrasanjy mba hahafahan'ny malagasy manana ny ampy azy amin'izao fotoana izao.